Ambifaliana indray ry mpiara-mianatra namana no androsoanay eo amin'izay toerana misy anao amin'ity sabata maraina ity. Afaka indray sika hianaraka andinika ny lesonsika sabata amin'ny lesona fahadimy izay mbola miompana mandrakariva ao amin'ny bokon'ny Josoa izay mampianatra antsika ny hoe ny leson'ny finoana araka ny bokon'ny Josoa. Tamin'ny ety herinandro ity tokoa dia nianatra antsika ny lohateny manao hoe Andriamanitra no miady ho anareo. Miaraba antsika tsara avy fa miarabany izy mianadahy ihany koa indray izay araka natanteraka izao fiarahana mandinika ny lesona izao. Mialohan'ny arahantsika ankehitriny dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray be fitiavana, misaotra ny amin'ity sabata ity izay ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Mamela ny heloka sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Ankehitriny ary ampitoera ty amponinay ny fanena masina ampianatra anay izao teninao izao. Amin'nara Kristina angatana ny vavaka. Amen. Amen. Araka ny mahazatra dia misy ny andinina natao tadidiana izay azo antoka fa efa mba namerimberina efa nanao an'izany ianao tany ilay tokantrano tany fa angatahako ny namako ato amin'ny ato akaiko ato antanteraka izay fanaovantsika ny andinina natao tadidiana izay. Josoa 10:20. Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Mahafinaritra Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Ny Andriamantsika ihany no miady ho antsika. Ahitana toy zavatra manahirantsaina tokoa ny bokon'ny Josoa ry mpiara-mianatra namana isiny. Ny hevitra mikasika ny amin'ny ady. Ahitana ny baiko men'Andriamanitra ny amin'ny momba ny ady. Petraka amin'ny fanontaniana manao hoe nahoana no avilan'Andriamanitra hitranga ny tahakan'izany, nahoana no avilan'Andriamanitra hiseho ny ady. Kanefa Andriamanitra fitiavana verimberina foana izany fanontaniana zany amin'ity bokon'ny Josoa ity. Ny antony dia izao, mbola eny an-dalana mantsy reto vokan'Andriamanitra reto ka ahitana karazana ady. Dia tsy maintsy miatrika ady kanefa tao anatin'ireny ady ireny dia manome toko mandrakariva Andriamanitra fa izy no iady fa isika kosa angina. Ho zarentsika telo ny fiarantsika midinika androany dia ny voalohany ny heliko ireo Kananita sy ny fandroana ary ny fandringanana azy. Zay ny fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa dia horasantsika ao anaty fotoana fimonjana hoe ilay Andriamanitra mpitsara faratampony, Andriamanitra mpitsara mahery. Ary ny fahatelo ngeza be dia hoe inona no safidinao, inona no safidiko, inona no safiditsika manoloana zany rehetrarehetra izany. Andeha ary hojerentsika izy mianadahy mikasika ny fizarana voalohany. Fantatsika tsara fa notarihin'Andriamanitra ny ala tao Egypta ny zanaka Israely ho any amin'ny tany nampanantenainy. Izy moa ilay tany nampanantenainy ny tany Kanana io. Zao nefa ny zatra nitranga. Mbola misy mponina ao amin'ny tany Kanana io. Ary misy programa napetrak'Andriamanitra hoe horoahako aloha ilay mponinao. Horoahako izy. Amin'ny bokin'ny Exodus 4:20 ahitantsika izany tantara izany. Horoahako izy ireo ary izay mafinoa ho aringako. Petraka amin'ny fanontaniana fa inona reny antony, fa inona loatra ny heliko reto firenena ity firenena izany maromaro koa ilay Kananita manoloana izay toe-javatra izay. Kanefa mialohan'izany tsy maintsy mijery karazana boky maromaro isika mba hahafahantsika mahatakatra ny heliko ireo firenena ireo. Ny bokon'ny Josoa zany tsy dia tena miresaka firy loatra mikasika an'izy io. Fa ny bokon'ny Josoa dia milaza fotsiny ny endrik'ilay dia fa tsy maintsy mijery boky hafa anatin'ny Baiboly isika mba hahafahantsika mahita ny heliko reto ireo firenena io. Ka dia zay no andeha mba hifampiresahako aminareo mianadahy hoe ahoana ry ny fomba nazavantsika n'izany zavatra any amin'ny mpiara-mianatra amintsika ny amin'ity heliko ty Kanana, helim-ponina atao Kanana ity. Voalohanteny aloha dia miarahaba manokana ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetra, mpijery rehetra, miarahaba anareo mirahalahy ihany koa tratrao sabata ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Fiadana tompo ho aminao ihany koa. Mankasitraka tompoko. Dia tonga dia hojerentsika ilay boky anankiray izay ankoatran'ny Josoa milaza ny heliko reto Kananita ireto. Hoe inona marina moa zany ny tena heloka izay nataon'izy ireo zany. Jerentsika ny Deutéronomie 9:20 anomboka ny 9:9 ary hatreo amin'ny 12:20 no jerentsika. Deutéronomie 9:20 manomboka ny 9:9 hatramin'ny 12:20.
Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah'Andriamanitra ao, anao dia aza mianatra anao araky ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Nisy fahavetavetana zany nataon'ireo firenena ireo. Inona avy zany? Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanalahy sy ny zanavavy hamaky ny afo. Voalohany izay. Faharoa, na mpanao fankatovana. Fahatelo, na mpanandro. Fahaefatra, na mpanao sikidy. Fahadimy, na mpanana ody. Na manao azo masim-bava, na mpanadina manao azo tsindrin-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fahavetavetana eo amason' Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah'Andriamanitra ao azy eo anoloanao. Ny fivavahan'ny Kanana zany dia izao, efa notany saindreo izay tsy voaisa amin'ny ratsan-tanana intsony. Ary indrindra ilay hoe mampandehany zany, manao sorona zaza mihitsy zany, izay tena noraran'Andriamanitra izany ao amin'ny Baiboly Iray Manontolo. Miarabany mpiainony Tilia Oazisy, miarabanareo miarada ihany koa amin'ity fotoana mahafinaritra iarahana mianatra lesona ity. Miarabany mpiara-mianatra lesona ihany koa any tokantrano ihany. Mahafinaritra ny lesontsika, tsy zay ihany zany ny fahotany reto kananity reto, fa ny tena zava-doza dia izao voalaza atao amin'ny Levitikosy le izy. Levitikosy 8:20. Eo amin'ny andininy 12 dia aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavedavetana zany, ary aza mandry amin'ny biby mandoto ny tenanao zany, ary aoka tsisy vehivavy hety andrin'ny biby fa zavatra fady indrindra izany. Nianatra ty lesona ty izy mianadady tena naja ay ve zany ty zava-doza ao amin'ny tranga amin'izao fotoana izao ty efa tamin'ny andro nity izy, tamin'ny andro kananita no miverina. Io zany tena zava-doza hoe ny lehilahy manambady lehilahy, ny vehivavy manambady vehivavy, ny misy arin'ity izy, biby nity izy, ny fanambady amin'ity izy amin'ny olona. Efa zava-doza tany zany, rendry zany, efa nitsanga tany. Ary ny tena zava-doza ihany koa dia zao voalaza lesona ihany koa fa tena nofezin'ireo andrian-da sy andriam-bavy tao Kanana, ary lasa rafi-pivavahana ny firaisinarana. Zava-doza zany, ary tena hoy nianatra ny telesona dia tena rariny kose, rariny raha ho aringana ry zareo satria tena marany n'Andriamanitra. Ary tsy piao kely, efa nomena 400 taona zareo faharimpon'Andriamanitra tamin'ny zareo, satria nandalo tao ireo patriarka nametraka modely dia lasa dia nomena 400 taona zareo mba iovana, ka rariny raha ho aringana zareo. Zava-doza ary mpiara-mianatra namana isan'ny ny eloko reto kananita reto raha izany resahana, mampangoritsina mihitsy ilay izy. Ary ny tena zavatra doza raha dia izao amin'izao andro enantsika izao dia tena misy tokoa izany. Misy rafi-pivavahana toa mifanaraka amin'izany mihitsy amin'izao fotoana izao, ary ekena ho fivavahana ary misy manaraka ilay izy. Dia ny teny moa ianao teo hoe rariny raha toa ka isy ny fandroahana sy ny fandringanana. Zao nefa milohan'izay tsy fikasan'Andriamanitra hatrany am-piandohana ny fandringanana reto kananita reto. Tsy fikasan'Andriamanitra. Niala nena tamin'izy ireo Andriamanitra. Fa ny zavatra tena nataon'Andriamanitra dia nandrava ireo altaran-tsampy maro samihafa. Zay ny zavatra nisy. Ary kanefa Andriamanitra tsy maintsy tonga tany amin'ny hoe fandringanana. Ahoana no fomba ilazanareo, ahoana ny fomba nentin'Andriamanitra na tanteraka an'izay zavatra izay. Arak'izay hoe tsy fikasan'Andriamanitra ilay andringana. Fa zao kosa ireo izay mikiry biby, ireo izay mikiry biby manohitra ny sy nanamafo zany tamin'ny famindram-po izay nomena azy. Arak'ilay voalaza teo hoe mbola nitoy foana tamin'ilay fahotana izay natao. Indrindra moa tena alan'Andriamanitra dia ilay hoe fankatovana, resaka spiritisma zany, resaka fivavahana miangatra zany. Dia tena kolontsaina efa mipetraka ilay izy, ary
raha toka ohatra ka nijanona teo ireo kananita ireo, nisy mantsy ireo izay niala, nisy niala dia rehefa hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely, misy ireo nitsoaka zany rehefa nandre ny lazan'ny fitondran'Andriamanitra nreto zanak'Israely eto, fa nisy kosa ireo izay te mbola hifikitra tao ihany dia ireo naringan'Andriamanitra zany ary nofoanan'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Raha jerena zany tsy kisendrasendra ny fandroahana, tsy kisendrasendra ny fandringanana na ny fandravana, fa ireo firenena ty mihitsy no kiry biby araka ny voalaza teo. Fa raha programan'Andriamanitra dia mba nomena tombontsoa koa ireo kananita ireo ahafantatra an'Andriamanitra. Ary tahaka an'izany koa amin'izao fotoana izao, betsaka ny olona nomena tombontsoa ahalala an'Andriamanitra. Fa saingy tsy mety manapa-kevitra. Inona mety mahatonga an'izay zavatra izay? Manahoana? Inona ny olana? Variana amin'ny fiainana izy. Tsy misafidy anaraka an'Andriamanitra. Voafatitra loatra ihany koa anatin'ity izy. Tady voafatitra loatra anatin'ity. Zay nkena tonga reto voafatitra loatra tao anatin'ity izy. Le kolotsaina izay nisy azy. Ny zavatra misy zany dia betsaka ny manao tsirambina, betsaka manao tsinotsino izay tombontsoa men'Andriamanitra izay. Ka raha ny fandringanana zany nahazo an'reto kananita ireto dia tena lazaina amin'ny teny tsotra hoe tena ara-dalàna. Kanefa vao mametraka fanontaniana amin'ny tenantsika, inona eo amin'ny toetrako? Inona eo amin'ny toetranao? Inona eo amin'ny fahazaranao no tokony roahana na esorina na atao inona mihitsy? Aringana anjaranao no mamaly izay fanontaniana izay. Misy ve toetrako ve izay tokony ialako? Misy toetrako ve izay tokony aringako? Satria ny fiafaran'izy ireo fitanteran'Andriamanitra manko ilay mampitsara mahery azy. Idirantsika avy hatrany ary ilay fizarana faharoa ilay hoe Andriamanitra ilay mpitsara faratampony. Ahoana no azo ilazantsika nio mikasika ny hoe Andriamanitra ilay mpitsara marina? Satria mety misy eritreritra hoe tsy raha kosa nataon'Andriamanitra. Fa ahoana dia hoe naringana ve ilay olona be dia be? Fa tsara zany ny afantarantsika aloha fa Andriamanitra dia manana ny faharipo. Toetrany raha teo zany. Toetrany raha teo zany satria tamin'reto kananita reto nomeny 700 taona izy ireo mba hibebahana. Saingy kiribiby. Tsara ihany koa ny afantarantsika ny fahamasinan'ny toetran'Andriamanitra. Ary izay tokony ho tsapatsika. Raha fantatsika ny faharipon'Andriamanitra, fantatsika ny fahamasinana toetran'Andriamanitra, midika avy hatrany zany fa tsy mankasitraka in'Andriamanitra. Tsy mankasitraka ot'Andriamanitra. Fa ho an'ireo rehetra izay manindry izy mikiry biby kosa dia tsy maintsy mijinja n'inona izy? Ny vokany. Tsy maintsy mijinja ny vokatry ny fahotana izy dia ny fahafatesany zany. Mety tsy ho faty zao ianao fa tsy maintsy ho faty mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana isany raha izany no jerena, tsy hoe natokana ho an'ny kananita irery ihany zany mety ho fandringanana na io fitsarana hoe farany, fa na dia ny zanak'Israely aza. Averiko ny mandeha ny taridalantsika dia hoe marina fa ny vahoaka no fidiana ny zanak'Israely, fa tsy mahatonga azo masony ohatry an'Andriamanitra zany. Zao manko ny voalaza amin'ny boky Deutéronomie 7:1-7. Ary rehefa voaroka ny jiovan'Andriamanitra eo anoloanao izy dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako no nitondran'i Jehovah niditra handova ity tany ity. Fa ny ara-tsi-panan'ireo firenenareo nandroan'i Jehovah azy eo anoloanao. Tsy ny fahamarinanao na ny nitsimponao no nandehananao handova ny tany. Fa ny ara-tsi-panan'ireo firenenareo no androan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Ahatony teny izay nianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba arazanao. Ny zavatra tiana ambara zany dia zao. Na dia reto vahoaka Israelita reto aza manao tsy mety. Hiara-ilay fitsaran'Andriamanitra. Ahoana ilay hoe fitsaran'Andriamanitra? Ahoana ilay hoe Andriamanitra mpitsara? Ao amin'ny taridalantsika dia misy manazava izay ao amin'ny pejy 430 eo paragrafy farany dia zao no anehoany ilay hoe inona marina ilay Andriamanitra mpitsara faratampony, mpitsara mahery, mpitsara marina. Ny sary iave mpiady amin'ny mampitsara azy dia mampiorina sy manamafy ary manohana ny fitsipiky ny didy izay maneho
taratra ny toetra zany izay efa nitenentsika hoe ny toetrany a mamindra fo ary tia atsika mandrakariva zany. Ny sary maneho an'Andriamanitra ho mpiady ary koa mpitsara sy mpanjaka dia manamafy fa tsy azo le ferina ny fikomiana atao amin'ny lamina efa napetra ny atra fahagola zany hoe zay le manohitra zany manota zany dia io zany tsy azo le ferina mpitsara izy mpanjaka mpiady miady ho amin'izany izy zany ary azosika atao arak'izany milaza fa tsy niadina koa ny fandresena ny tanjona kendren'ny asany hiavena Andriamanitra zany fa ny famarinana amin'ny laony ny fahamarinana sy ny fiadanana. Raha vitinina dia izao iray ihany hoe mitsara sy miady na koa mampanjaka amin'ny fahamarinana fa rehefa Andriamanitra no manao zany azy zany. Zay zany no andikana le hoe mpitsara marina zany hoe ny mikatsaka ny fahamarinana sy ny fiadanana. Zay no amaritana le hoe mpitsara marina. Famerenana amin'ny laoniny zany. Famerenana amin'ny laoniny. Raha matadia zany hoe averina amin'ny laoniny ny fiainana. Andriamanitra manatanteraka zay mampitsara azy. Zany amin'ny mampitsara azy. Zany hoe sika ihany koa zany io averina amin'ireny izy amin'le dena taloha mba nanana fiadanana sy fahasambarana. Fa te hiverina kely amin'ilay satria ao anatin'ilay fitsarana mpitsara marina sy ny zavatra andresantsika teo moa le misy ady mandrakariva. Ny zavatra tiako marina kely amintsika mpiara-mianatra Jesosy Sabata tsy tahaka ny ady atao amin'izao iainantsika izao ny ady hatrehana ny ady miaraka amin'Andriamanitra. Ny ady amin'izao manko dia ny mba hitombonao ny harena, hakanao fahefana, hitombon'ny voninahitra ao sy ny lazanao. Fa ny tanjon'ny ady asain'Andriamanitra ataony ny zanany dia tsy ny hanomezam-boninahitra azy ireo fa ny hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Ary anorenana ny fahamarinana sy ny fiadanana eo amin'ny tontolo misy antsika. Mahafinaritra kely ny tanjon'Andriamanitra kay zany. Aika izany isika asaina miady io amerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra mba hisiny ny fiadanana. Ary zay no idirantsika amin'ny fizarana fahatelo farany amin'ilay hoe inona ary no safidy, inona no safidy raisinao avery indray fa hatramin'ny diran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia tsy afaka mijoro eo anilanilany ny olona anankiray hoe za aloha mba eo anilanilany fa indraindray manko mba misabaka mako amin'Andriamanitra ihany, indraindray mba makato amin'ilany tsisy. Fa na ny olona anankiray miandany amin'Andriamanitra na ny olona anankiray miandany amin'ilay fahavalo, na izy maniry fiainana na miandry azy n'inona fahafatesana. Inona ary no safidy zay tokony ho raisika amin'ity androany ity. Ho anareo menada inona no safidy tokony ho raisin'ny mpiara-mianatra zany androany amin'izao sabata izao? Arak'izay voalaza zay tsy aleo hoe hiandany amin'Andriamanitra izay efa mpiady mahery ho atsika tsiraray avy ka na inona zany mety ady izay atrehantsika dia zao no fanantenana hoe rehefa misafidy ny andany aminy ahako dia andresy. Ary arak'ilay lohateny tary dia le hoe lohateny lesitsika dia hoe Andriamanitra mpiady mahery no miady ho anareo. Zany hoe raha anao ny safidy ihany zany dia tsara ny safidy hiandany hiaraka amin'Andriamanitra zany tahaka nataony Rahaba nge rehefa tonga ny fotoana izay andravana ny tany ny Jeriko dia ny safidy izy aleo za hiaraka aminareo ataovy ho isanareo za dia toy izay koa zany tsara zany izay fandraisana fanapa-kevitra izay ho amin'ny safidy mba hatonga atsika tsy ho ringana ary tsy ho tavela zany fitsarana farany izay ataon'Andriamanitra. Ohatra mahatsiara ny lesona teo aloha dia mahatsiara ny zareo Gibeonita. Fantatry zareo fa Andriamanitra ny tena Andriamanitra. Tena nini izy? Nampiasa fiatsiny izy mba hisafidy ny ho velona. Na inona sandana ny andany amin'Andriamanitra na inona sandana. Kanefa mivadikena izy aveo fitahiana ho azy. Dia ohatra ihany koa ny miaraka misafidy eo an'Andriamanitra fiainana mandrakizay no meny atsika. Zay ke mahafinaritra ilay izy. Feno fiadanana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ireo olombelona efa nasehoko ny loanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Ko mifidy ny fiainana mba ninao izy ho velona ianao. Ny fandriana zany dia zao hoe ny atonga tsy hisafidy andany amin'Andriamanitra
mandalo zao fiainana zao tsy azo anterana fa ny tsara indrindra de ny misafidy an'Andriamanitra tsy hoe rahampitso na raha afakapitso rehefa metimety ny fiainana fa anio isan'andro tany aloha tsika dia nresaka le hoe tsy kisendrasendra ny nandravahana ny fandringanana n'ireo kananita dia tahaka zany keo tsy kisendrasendra ny mety fiarovana na fanozonana olona anankiray na vahoaka anankiray fa vokatry ny safidy no raisiny azonao atao ny misafidy zay tianao atao fa tsy azonao atao ny misafidy ny vokatry ny zavatra nataonao ka ny safidy sika zany androany zao ny mamaritra inona no atao kanefa azonaizana zany azo reo zay manana tombotsoa androany ka tsy mahay miazona le tombotsoa satria mety anana fisafidy hafana izy rahampitso na raha fakampitso de fandringanana no miany atsika eo ampiandrasana zany fisafidy zany nefa eo ampiandrasana fanapa-kevitra raisinao Andriamanitra de mampahiry atsika zao ny zavatra misy ady be dehibe ny bokon'ny Josoa misy ady tao misy fandresena misy faharesena misy fandresenao fa saingy zao anaty zany toy zavatra zany nefa de mampahana tena Andriamanitra fa andefa ilay zanany ao amin'ny Isaia 5:5 manasantsika ny manokatra ao amin'ny Isaia 5:5 de lazainy ao ilay vahaolana manatrehan'ny ady ary atonga anao mandray fanapa-kevitra ahoana ny fanapa-kevitra raisiko manoloana zany toy ny zavatra zany amin'ny 5 fa zaza noteraka ao antsika zaza lahy nomena antsika ary fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe magaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay dia eo ny farany randriana fiadanana ahoana ny mba fahazoana reo mianada amin'ny hoe andrian'ny fiadanana atya ahoana ny fomba ahafahantsika miaina anaty zany fiadana zany efa anatin'ny ady ianao ahoana ny ahafahantsika mandray fanapa-kevitra ao anaty fahafantarana zany fa Andriamanitra de mandefa ny zanany ilay andrian'ny fiadanana ahoana no azika ampahirizina inona ny vahaolana azika omena ireto mpiara-mianatra amintsika reto androany andrian'ny fiadanana Jesosy tonga zany izy hitondra fiadanana raha ny dikan'izay anjaka amin'ny fiadanana ary ao anatin'izay hoe tondra fiadanana zay ho an'izay mandray azy zany de mandray koa ny fiadanana saingy mandra-pahatonga an'ilay fanjakana io fiadanana io de zao tsy maintsy mbola mijanona eto tsika tsy maintsy mbola ao anatin'ilay ady isika fifandonana ny tsara sy ny ratsy zany misy foana isan'andro tsika de mandalo an'izany fa zao andeha vakitsika ao amin'ny Jaona 7:7 teny fikasana anankiray zay tsara ho tadidiana mandrakariva izy ity mba hahatonga atsika na de ao anatin'izao zavatra zay ao anatin'ny fiainantsika iainana andavanandro ary mba hahatonga ny Jesosy tena hitoetra ho fiadanana ao atsika de ozy izy eo amin'ny Jaona 7:7 hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka amin'ny fanomeza zao tontolo zao ny fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo tsara zany ny tehirizana zany teny zany ahatonga atsika tokoa tena hitoeran'ilay andrian'ny fiadanana de Jesosy zany ny amarana koa azy ngamba de ilay voalaza hoe safidy moa zany le izy raha tianao zany ny adana de misafidy ianao an'inony le andriana ny fiadanana tsy zay vele izy tsotra kely izy raha te hiadana de misafidy andrany am'ilay iny de izy andriana ny fiadanana napiko kely an'izay de zao hitondra fiadanana ho an'ny hafa ihany koa misy tantara mahafinaritra tao amin'ilay taridalana ao am'lesitsika fa rehefa nanao fahirana ny dotana ny tafika Siriana mba hisambotra ny Elisa mpaminany zany de itsika le tao amin'ny tanàna zay nisy azy de tonga tao zany miaramila Siriana ary rehefa tonga tao zareo de inona nataony Elisa tsy nangataka tamin'Andriamanitra izy mba handringanana an'ireto Siriana reto reto tafika reto zany zay nanodidina azy fa zao efa vonona teo ny tafiky ny lanitra anjely lanitra manontolo efa vonona teo fa nangataka kosa izy mba hitarika ny tafika Siriana jamba no ajambain'Andriamanitra zany ho an'ny Samaria anao inona ny Samaria ary mba hahafahany
hitondra fiadanana ho an'ireo firenena roa izay miady ireo. Ary tamin'izay fotoana izay dia izao rehefa tonga tao avoan'ny tanànany Samaria izy ireo inona raha zavatra nitranga? Inona nitranga rehefa tonga tao avoan'ny tanàna izy ireo? Mpona tao hoe hovononay va ireo? Zay. Hovononay va ireo? Dia ahoana izy Elisa? Aza vonoana izy. Aza vonoana izy fa meo inona? Misakafo izy. Sakafo izy. Dia nanaovana inona izy? Nanaovana fanasana. Nanaovana fanasana. Fety mihitsy ny natao tamin'izay fotoana izay nefa ny fahavalo tonga hanafika. Eritrereto hoe olona fahavalo tonga hamono dia hoe ao anaovy sakafo be leo zareo. Ao karakarao tsara, vonoa ny akoho, vonoa ny vorontsiloza, meo sakafo tsara zareo. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe voalazany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ny 9:20 koa dia tsy nakany amin'ny tany Israely intsony ny mpitoady Siriana. Ireo zany le mpilahady. Fa rehefa valinao soa zany ny ratsy dia mahazo fiadanana ianao. dia mahazo fiadanana ianao. Zay. Ry mpiara-mianatra namana isany Jesosy ilay andrian'ny fiadanana. Izy ilay mbola hitondra fiadanana ho anao androany. Ary izy mbola hitondra fiadanana ho antsika mandritra ny mandrakizay. Ao amin'ny boky Isaia mpaminany mantsy ho avy ny fotoana fahanorona fanjakana hitoerany fiadanana Jesosy. Ho tanteraka izany hoe hiara-miroakahitra ny liona sy ny zanak'ondry, tsy misy ady intsony. Toerana izay tsy ahitana fanimbana, tsy isy tsony izany ady amin'ny Amorita sy ny Kananita izany, tsy isy tsony izany. Jebosita. Fiadanana no anapaka ao. Mahafinaritra izany toe-javatra izany. Ikoriana tsy mijanona ny ono. Tsy isy fahatapahan'ny rantsony. Tsy isy tsony izany. Fiadanana. Ary izay ny mahatonga antsika handray safidy androany. Radio tsara ny mpiara-mianatra namana. Fa ny tanjona ankendren'ny fanavotana dia tsy ny fifanandrinana mandrakizay. Na koa fifezana mandrakizay ny fahavalo anatin'ny fanadevozana. Fa ny tanjony ny famonjena ataon'Andriamanitra ny fanavotana dia ny ananako fiadanana. Izay le hoe Andriamanitra miady ho anareo. Maranantsika azy ary dia tiako raha mba hanao fehezanteny foy ianareo mba hamaranana izao dinidinika izao. Inona re no azontsika lazaina amin'ny mpiara-mitinika ankehitriny. Atomboko amin'izy ary aloha atomboko amin'ny ray aman-dreny ato. Mahafinaritra be ny lesona. Na zany dia isaky ny mahafinaritra ny manentana satria raha tsy mianatra ny lesona ianao dia tsy ho hitanao zany tombotsoa omen'Andriamanitra izany. Fa ny azoko atao dia hoe mampirisika anao ianary ny lesona fa misy zavatra sarobidy tsy voavidy vola ao anatiny. Hanamafisako an'izay dia manentana antsika zany. Raha mbola misy ny tsy nahazo taridalana, mbola misy ny taridalana azontsika raisina hatramin'izao ary aza misalasala manatona na manafatra izany ao amin'ny toerana rehetra izay misy izany. Tiako tsindriana farany ny tsy anjery. Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny tany dia azony Josoa indray mandeha satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Tiako tsindriana dia izao hoe Jehovah Andriamanitra mandray azy no miady ho ahy. Tahaka ny hoe Jehovah Andriamanitry ny Israely miady ho an'ny Israely. Ho antsika rehetra izany Jehovah Andriamanitra ao miady ho anao. Ngany toetra ao an-tsaintsika ao am-pontsika isan'andro raha ny teny izany amin'ny toe-javatra rehetra izay lalovantsika isan'andro eo fiainantsika amin'ny ady izay hatrisika mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ry mpiara-midinika namana misaotra betsaka anareo mianadahy. Ry mpianatra sekosabata rehetra tsy mora tezitra ny Andriamanitrantsika fa maharo-po mandrakariva izy. Omeny androm-pahasoavana ny tsirairay avy mba hahatonga amin'ny fahalalana azy. Tamin'ity lesona rahantsika nandinika teo dia nomen'Andriamanitra ny antony tsy nandroany ireo Kananita tao anatin'ny ray mandeha monja satria mbola tsy tanteraka amin'ny fahafianoany ny eloko izy ireo. Fa rehefa feno ny eloko izy ireo ka tsy azo nahodina intsony izy dia ino Andriamanitra fa nandringana azy. Omen'Andriamanitra koa, omen'Andriamanitra anao io ny androm-pahasoavana ankehitriny. Ny irina dia izao aoka tsisy anao tsinotsinona izany andro tombontsoa omen'Andriamanitra anao izany. Ary farany teo hitantsika teo
fa vonina mandrakariva anaty eo aza ny ady atrentsika vonin'Andriamanitra anolotra fiadanana ho anao. Hitam-pamaranana azy dia mbola tiana hiatrany manonona ny hoe ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankonanao. Andeha ry amarana izao fotoana izao tsika amin'ny alalan'ny hivavaka, hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra raha io misotranao izahay noho ny fitiavanao anay ka nafahanay niaraka nianatra ny Jesosy Kristy sabata androany. Ampitoero anty anatinay ny teninao ary mba hanaovanay fanandramana ho amin'ny tsara ho amin'ny mahitsy indrindra eo anatrehanao amin'ny ho avy amin'ny lohana izay molomenao anay. Dia petraka tananao ny ho avy rehetra minaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Amen.